Androany no tonga teto an-tanindrazana ny filoham-pirenena Ratsonarmapiana rehefa avy nanatanteraka fitsidihana tamin'ny Frantsa sy États-Unis. Manoloana indrindra izay tian'izay dia nanatanteraka ny tatitra avy hatrany ny tena ny teny ampatongavana tiany vata. Niatrika ny fivoriana tampony fa 720 ny firenena mikambana izay nitanterahana tany New York tany États-Unis ny délégation ny firenena mikambana. Nandritry fivoriana io no nandraisan'ny filoham-pirenena fitenena voalohany teo anivo ny firenena mikambana. Satria dia misy fiatraikany hita maso, vantana, fiatraikany ratsy izy io eo amin'ny lafiny ara-sosialy, ara-toekarena, indrindra amin'ny lafiny ara-pamokarana. Ary lasa ny lafo ho an'ny firenena rehetra ny fiatraikany zany fivovana ny toetrandro zany manerana ny zorzoro zao. Ka dia niarahana jery tao anatin'izany izay fomba sy anjara toerana ny tsirairay avy isam-pirenena sy ny firenena rehetra miaraka mba entina miady amin'izany fiatraikany fivoovan'ny toetrandro izany. Isany ambaraka ihany koa moa dia ny fanamby izay ataontsika ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ara-sosialy, indrindra ny ara-ekônomika ka hiantsona ny rehetra ihany koa zany, indrindra rehefa matsy vola mba ho tonga amin'izany. Ao ihany koa izay nambaraka moa zany ny ady izay ataontsika amin'ireo trafika ny ilazantsika azy maro samihafa, indrindrandrindra ny fandroanana ny andramena zany. Ka dia io moa ny itsona ny fiarametany ny fiomboana be ny tany rehetra satria dia hoe aho hoe ny sambolona amin'ireny fantatra, ny tany misy ny mpandray amin'ireny fantatra efa miara-miasintsika amin'izao fotoana zao amin'ny fikambanana isam-pirenena ny fahitseranana, efa miara-miasa amin'ny Interpol isika, miara-miasa amin'ny CITES isika, nefa mbola misy any ny borotsaka le izy, izay zany mbola itsona ny fiara-miasa ny rehetra satria zava-dehibe zany. Tao anatin'izay moa zany dia misy ny fiorana ihany koa tamin'ireo azo lazaina hoe vondrona samihafa tao anatin'le reny ny ONUD na ny sehatrasany firenena mikambana mahakasika ny fampandrosoana ara-industrie zany, dia tao ihany koa ny fioranay tamin'ny secrétaire d'État adjoint maraikitra ny Afrika Madame Greenfield zany niarahana anjely ny fiara-miasa izay misy ao firenena Amerikanina sy ny firenena malagasy. Ny alohan'ny nandehanana tany États-Unis dia nanao fitsidihana tamin'ny fomba ofisialy tao la Frantsa ny filoham-pirenena araka ny fanasana nataon'ny filoha frantsay François Hollande. Ny momba ny fiara-miasa eo Madagasikara sy la Frantsa notonihana tao amin'ny dinika niarahana tamin'ny filoha frantsay François Hollande araka ny tatitra nataon'ny filoham-pirenena Ratsonarmapiana. Anisan'ny nojerena manokana momba ny fiarovana ny faritra amin'ny masina Oseanina Indiana sy mikasika ny Nosy Eparse. Misy ankia hoe fiara-mitantana nilaza fotsiny hatramin'izay hoe ny filoha Chirac tamin'izany fotoana zany no nanolotra ny sosokevitra hoe constitution fa hoy hoe tokony atao aloha le adihevitra rehetrarehetra momba amin'izany zay vao hita hoe inona no tokony atao. Mazava ho azy kely fa efa takitsika ny azahoana mizaka amin'ny fomba tena hoe marina teny an'izy ireo hatramin'izay tsy azotsika le izy fananinana mbola miady isika zany amin'izao fotoana zao misehatra tsy maintsy adihevitra atao amin'izy io fa tsy tereko masoko ohatran'ny voaloham-pijaza fotsiny hoe zao le izy raha tsy any efa vita hatramin'izay io tsy mianana amin'ny 20 taona mahery tateo aoriana vao ametraka ny adihevitra indray isika. Ka ny fampiresanay moa zany dia hoe ametraka sehatra anankiray zany, plateforme anankiray izay ministera ny raha mahiny voatota zany mijery minday atao hoe mahakasika izy ireo zany aloha dia avy eo mijerenay aty amin'ny filoham-pirenena izy. La Frantsa izay nanome 520 tapitrisa euro fanampiana ao anatin'ny fandaran'asa AFD ary 20 tapitrisa euro ho amin'ny fanjakana malagasy.